eo amin'ny sehatry ny fandrarana kosa indray dia nahitam-boka ny ezaka fanatsarana sy fanadiovana ny siam-piariana lavanilany amin'ny faritra Zava iny. Nisy ireo olona tsy manara-dalàna amin'izany no voasambotra. Mitaritra ny vaovao ary Volasoa Ravelosan. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatsarana sy fanadiovana ny siam-piariana lavanilany amin'ny faritra Sava dia fantatra fa olona mahery 20 no samborina tao anatin'ny 3 volana faharoa an'ity taona 2024 ity. Ety andamin'izany dia lavanilina milanja 4 sy 700 kilao amin'ireo 720 sy 920 kilao fantatra fa nisy nangalatra no tafaverina tamin'ny tompony. Ankoatra ny halatra ifotony dia maro eo antony mahatonga ny faharatsiany ny kalitaon'ny lavanila malagasy amin'izao fotoana izao araka namarana ireo mpandraharaha eo amin'ity sehatra ity. Raha tokoa izany toe-javatra izany sy ara-dinihana hoe i Madagasikara no anisan'ny mpamokatra lavanila betsaka indrindra. Araka fanazavana dia olana mipetraka ny fiotazana ny lavanila mialohan'ny fotoana, ny halatra ifotony, ny fikirakirana ny vokatra tsy mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ary ny fomba fitehirizana an'ity vokatra ity. Anisan'ny menomenona ho vomafy ao anatin'izany moa ireo mpamokatra, indrindra fa ireo mpamokatra madinika izay nankasitraka ny ezaka fanadiovana an'ity seha-piariana ity.